fangatahana voalohany ampanaovan'ny Papa Raimasina ny vita batemy rehetra amin'izao taona vaovao 2024 izao dia natokana indrindra ho amin'ny ady amin'ny fanavakavahana sy ny fanenjehana ara-pivavahana. Ao anatin'ny volana natokana hivavahana ho an'ny firaisam-pinoana rahateo isika amin'izao volana janoary izao. Mampatsiahy antsika ny Raimasina fa tsy voafetra amin'ny fahalalahana mivavaka ihany ny fahalalahana ara-pivavahana fa mifandray amin'ny firahalahiana mihitsy, satria ho an'ny Papa dia betsaka ireo zavatra iombona antsika amin'ny maha-olombelona antsika ka afaka miaina amin'ny fandraisana ny fahasamihafana isika ao anatin'ny hafaliana amin'ny mahampiray tampo. Mba azontsika tsaina ve fa tapitrisany maro ny olona mijaly sy miaritra fahoriana noho ny fanenjehana sy ny fanavakavahana noho ny fijoroana amin'ny finoana, ary maro amin'izy ireny no kristianina. Araka ny tatitra maneran-tany momba ny fahalalahana ara-pivavahana navoaka ny tambajotra serasera vahiny iray tamin'ny aprily 2024 lasa iny dia voahitsakitsaka ny fahalalahana ara-pivavahana any amin'ny ampahatelo ny firenena maneran-tany izay misy mponina efa ho 5 fangiroa lavitrisa. Io tatitra io ihany no milaza fa manodidina ny 770 tapitrisa ny kristianina mipetraka any amin'ny firenena tsy manaja ny fahalalahana ara-pivavahana. Tsapa ihany koa anefa fa maro amin'ireo foko sy atoko-pivavahana vitsy anisa, indrindra fa ireo silamo, no tsy mahazo zo feno amin'ny maha-olom-pirenena azy any amin'ny firenena misy azy. Mampahatsiahy antsika ny Papa fa mifamatotra amin'ny foto-kevitry ny firahalahiana ny fahalalahana ara-pivavahana, ary mba hanomboka handeha amin'ny lalan'ny firahalahiana izay natitra terin'ny Papa François nandritra ny taona maro, dia tsy maintsy manaja ny hafa sy ny manodidina, toraka izany koa manome lanja ny hafa amin'ny mahasamihafa azy sy mba tena hita ao amin'ny hafa ny maharahalay azy. Ho an'ny Raimasina, maro ireo zavatra iombona antsika amin'ny maha-olombelona antsika ka afaka miaina ny tsy fitoviana na ny fahasamihafana ao anatin'ny hafaliana amin'ny mahampirahalahy. Raha tsy misy io toepanahy io, tsy ho azo antoka ny lalana makany amin'ny fiadanana sy ny fiaraha-miaina iombonana. Hoy Mon-Père Frédéric Fornos, tale iraisam-pireneny tambajotra-pivavahan'ny Papa maneran-tany, miteny momba ity fangatahan'ny Papa ity. Ny Papa François hoy izy dia manome tondrozotra antsika amin'ny alalan'ny encyclique Fratelli Tutti, mpiray tampo avokoa isika, ka hanambarany ny firahalahiana mampifankatiavan'ny olombelona. Araka ny nambarany tao amin'ny hafany tamin'ny andro iraisam-pirenena voalohany ho an'ny firahalahian'ny olombelona. Ny firahalahiana ankehitriny no sisitany vaovaon'ny zanak'olombelona. Noho izany, ho iatrany Mon-Père Frédéric Fornos, zava-dehibe ny mahafantatra izay mandratra ny firahalahiana fihavanana, mba hanasitranana azy sy hisoroana azy tsy hivadika ho fanavakavahana sy fanenjehana ara-pivavahana toy izay mitranga matetika indrindra manohitra ny kristianina. Ho andeha ary isika hivavaka amin'ny fotsika manontolo ho an'izao fangatahana mandritra ity volana janoary ity izao, mba ho azon'ireo hiara ny fanavakavahana sy ny fanenjehana ara-pivavahana eo amin'ny fiarahamonina ny zon'izy ireo sy ny fahamendrehana avy amin'ny firahalahiana.